Almerabatsika aminaran'i Jesosy Tompo amin'ity andro anio ity indray manona fiadanan'ny Tompo amintsika tonga eto anio amintsika izay manaraka mivantana ihany koa na ao aorianany zany amin'ny fotoana hafa izay ahafahanao manaraka an'izao fandarana izao dia manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra. Faly mahitanao anio minao fa salama tsara ianao andray ny afatry ny Tompo. Vonina ve ianao andray aloha ao tsy vonina ianao raha ianao ary tsy vonina hinan-kanina moa akory atao fa sarotra be ny anery an'ny sakafo hiditra any ambavanao fa rehefa vonina ianao dia mino kosa fahamangy anao ny Tompo androany ary anome anjara ho anao. Pahirezy kely le namanao hoe mino fa anome anjara ho anao ny Tompo hoe. Za koa mino fa anome anjara ho ahy izy. So iverinareo za mpitondra fotsiny maty antoka be tsika. Tsy maintsy no mitondra aloha mba mihinana ihany koa eny am-panidehanana eny fa tsy mety. Antsika maki teny are Jaona 5:20 teny hainao tsara. Jaona 5:20. Dia andevaka itsika ny andiny 7 ary ny 9. Toy izao ny vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Raha misy tsy miray amiko dia ariana eny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angonina izy ka atsipy ny anaty afo dia ho may. Fa raha miray amiko kosa ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao amin'izay izay tianareo na inon'io na inona, fa ho tonga aminareo izany. Ariana ny ataon'izany fahatongavan'izany aminareo? Mba hankalazana ny raiko, mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo, satria zako mamobe. Amen. Io teny io no omeny Tompo ifampizarantsika amin'ity andro anio ity. Teny feno komplety tsara reo andininy anankitelo fohy ireo, milaza mikasika ny inona moa? Voaloboka. Dia mikasika ny sampany. Ny dika teny mivantana no lazaiko aminao arabaky teny arak'izay tao am-pony Kristy mivantana tamin'io vanim-potoana io. Rehefa miresaka izy eo amin'ny andininy 2 hoe ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny. Miresaka zavatra roa izy ao anatin'io. Rehefa tsy azontsika ny filazantsara sy tsy azontsika ny fototra hijoroan'ny filazantsara dia tsy marina ny fandikatsika ny fanambarana. Zay ny ilana foana mahafantatra mikasika ny fototry ny filazantsara dia tsy inona fa ny famonjena. Tsy inona fa ny famonjena izay azo amin'ny alalan'ny fahasoavana, fa tsy amin'ny alalan'ny zavatra atao. Rehefa tsy azon'ny olona izay resaka izay dia veriny fa rehefa tsy mitory teny eny an-dalambe izy dia hongotan'i Jesosy dia ho tonga sampany malazo. Everiny fa rehefa tsy manao asa fanompoana eto anivo fiangonana izy dia ho tapahan'i Jesosy. Misy be dehibe mpitory teny manao an'izany, izay diso tanteraka, satria tsy miorina araky ny filazantsara zany. Ny filazantsara dia mena ny fahasoavana ny famonjena, tsy avy amin'ny asa fandrao isireare. Tsisy olona vovonjy amin'ny asa ataony ary tsisy olona very amin'ny asa tsy ataony. Fa ny famonjena dia raisina avy amin'ny alalan'i Jesosy, ary ny asa atao kosa dia fahasoavana ny anaovana an'izany. Zany hoe libre de faire et libre de ne pas faire. Za zao libre be mihitsy mijoro eto, dia libre be tsy hitanareo tampoka indray, tsy akiteniteny, tsy akilazalaza fa hoe nasaiza fotsiny tsotro zao, efa mamoaka sary madama zay vao hay lasa tany ananina akaikany. Fa za libre manao fanompony. Dia ity zavatra ambaran'i Jesosy ity zany aloha ny sampany rehetra amiko tsy mamoa, dia miresaka izy any Israely ny amin'io.
jiosy io resahany io jiosy ity resahany a mikasika ny andiny fafito ty hoe raha misy tsy miray amiko dia ariny ny ivelany satria maninona ny zanak'Israely a dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza mbola misy milaza nany koa izy fanoarana anankiray nataon'i Jesosy zay hoe nisy lehilahy ozy izy nanana tanim-boaloboka izay namboleny aviavy dia niandro vo teo izy 3 taona dia rehefa tsisy vo dia ozy izy tamin'ny mpanamboatra hoe kapao io fa 3 taona niandro vo tamin'io zay mbola tsisy ihany fa ny mpanamboatra ny teny me ho herintaona farany a ikolokoloko azy ikarakarako azy a vitsy zay herintaona zay kapahanao izy resaka jiosy daholo zany tsisy idirany gentlisy zany fa rehefa tsy azon'ny olona ho any fototra rehefa tsy miorona amin'ny fototra ny olona dia maningainga verset fatany a dia any amin'ny tsizy fandeha an'le izy dia mitovy daholo ny dikan'izay Jaona 5:10 sy zay resaka zay a le jiosy ny tsy namoa nandrasan'Andriamanitra zareo tsy namoa firy-taona ny andry anareo tsy hitako ihany zay fivoarana dia zaho omeko an'ilay zandriny amin'izay le resaka zokon'ny zanakadala sy le zanakadala zany eo tsy mitondra vokatra tsinitsiny tapao amin'izay io fa manimba ny tany eto amin'ity resaka ity samparehetra zay tsy mamoa ongotana dia atsipy dia ny jiosy io tsy mamoa dia ongotana dia atsipy io fa tsy tsikasianao io hoe rehefa mba misy fotoana tsy mavita li dia hoay matahotra raha tonga amin'izao ny tompo dia ho tapahany a dia atsipiny a tsy zany io resaka io fa ny jiosy io resaka io dia zao amin'izay ny ambarany ary le resaka faharoa kosa dia ny fiangonana moa samparehetra zay mamoa dia amboariny amoa bebe kokoa isika zany amenna satria tsika ny nambolena ny voa famonjena ary dia amboarin'Andriamanitra ihany koa tsika amoa bebe kokoa amenna zao amin'izay ary ny ambarany amin'ilay andininy fafito Jaona 15 raha miray amiko amin'izay ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao amin'izay zay tianareo no limite matsiaro an'le boky soratan'le raha namana positiviste zay ako développement personnel coachana re zavatra reny dia zay ny titre napetra no limite fa ity resaka ity dia tena no limite tsisy fetrany tsisy tsy misy fa hatramikely indrindra ka hatramin'ny faratapony zay ny tenenan' Jesosy izy ho famantaran'izao ny anarak'izay mino manomboka amin'ny fanasitranana amin'ny marary ka hatrany fananganana amin'ny maty no limite fa rehefa tsy marina tsara ny anepontsika dia asiantsika fetrany ferahana amin'Andriamanitra asiantsika fetrany hoe atreto ihany ohatr'izao ihany le atontoniny ihany le tahaka an'izao fa rehefa azontsika tsara ny fanambaran'Andriamanitra dia ho fantatritsika ity resaka ity ary zay no antony ifampizarana an'izao mba ho marina ny fandraisanao ny afatr'Andriamanitra dia hivelatra tsara ianao amin'ny fanomponao amen zao ary nambaran'i Jesosy teo amin'ilay izy raha miray amiko amin'izay nareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko ireo teny roa ireo ny tsy azon'ny olona tsy matateraka alay fahatelo ny finoana dia ny atao hoe finoana rahalasianabavy dia tsy fanerena an'Andriamanitra anao zay tiatsika sy zay matery atsika averiko ny finoana dia tsy fanerena an'Andriamanitra anao zay tiatsika sy anao zay matery atsika matetika ny olona zany miatrika problema dia ahoana ny valiteny ampiasaony finoana rahalahy miatrika aretina ampiasaony finoana rahalahy sahirana raboly avoaka ny verset jereo tsy ho laniny kobo ambata tsy ho ritra ny dililo amin'ny tavoary mandra-pandatsako ny ranonorana ho Jehovah mpanjaka voalohany 7:10 misy an'izany tantara zany sa mahare verset rehetrarehetra reny a satria za efa lafika be an'ireny taloha tasomy amin'ny teniny Andriamanitra sao ny tenin'Andriamanitra sao ny fandehanty satria manino tsy azon'ny olona ny ferahana amin'Andriamanitra be dia be ny olona mandeha fotsiny amin'izao finoana botolo finoana beloha finoana fanerena be fotsiny hoe io Jesosy a io dia misy teny ihany koa moa le tenin'ny Jakoba ka iny resaka iny le niady tamin'ny andely
dia nanao alim-bavaka mandra-parain'ny andro. Tsy alim-bavaka moa zany nataon'i Jakoba va alina komba. Aika i Jakoba kailiny champion amin'ilay izy rahalahy. Ary mety taranaka Jakoba zany rahalahy reny. Fa tena alina komba. Tena ozy Jakoba miady amin'ny anjely. Tsy avelako ianao raha tsy tahinao aho. Anjely rehefa madiva maraina ny andro, rehefa maizimaizina alao amin'izay andeha ozy izy fa manjary hitan'ny olona. Ozy Jakoba tsy avelako ianao raha tsy tahinao aho. Ozy izy amin'izay le anjely nanontany, iza moa ny anaranao? Jakoba. Manomboka androany tsy Jakoba tsony ny anaranao fa Israely. Satria efa niady tamin'Andriamanitra sy ny olona ianao ka nary izy. Dia lasa ny olona mandray an'izany verset zany. Be dia be raha teo koa le verset azo atao anaty farangisosina, amatorana an'Andriamanitra amin'ny teniny. Tsy avelako ianao. Dia mandray an'izany. Fa androantsika anomboka ho réorientena na ho taritiko ianao ahita fomba fijery hafa izay teo ihany fa tsy hitatsika. Izay teo ihany le izy fa le fomba fijerintsika izay nobaikoon'ilay fitiavatenantsika sy faniriana foana amaly ny sitrapontsika dia tsy hitatsika le izy fa teo foana le izy. Dia ohatran'izao mifandeha oza teo verina kely tsika amin'ilay fanambarana teo. Ny finoana dia tsy inona moa? Tsy fanerenan'Andriamanitra anao ny sitrapontsika na anao izay matery atsika. Tsy hoe mahay ambondrina dia tonga avangany ianao Andriamanitra. Andriamanitra tsy pompier. Tsy pompier Andriamanitra. Fa izy tonga amin'ny fotoana hitiavany azy. Ary izy manao zavatra amin'ny fotoanany. Ary izy manao zavatra araka ny sitrapony. Fa tsy araka ny sitrapontsika. Za tena te hilaza mihitsiny. Le izy mantsy mety hoe ohatra manidina fotsiny amin'izao fa tsy mety hita mihitsiny. Fa za tena te hilaza aminareo mihitsiny hoe raha ohatra ka ny fampiasana ny tantara faharoa toko fafito andiny faefatra amby folo izay hiazonana n'Andriamanitra mandrakariva mandaitra. Tena efa mivoaka daholo volamena sy nyvatosoa rehetrarehetra teto amin'ity Madagasikara ity. Mitsingevana ho azy tao. Raha ny oloko izay nantsona inona tsy efa vita tadiko daholo ny etsiketsika rehetrarehetra. Délivrance manaka-danitra, ny vavaka mandoalika teny Antaninarenina, vavaka karazana zavatra maro isan-karazany. Fa mandrak'ity androny androany le Madagasikara dia mbola memletika mandrakariva ao anatin'le tontolo. Tika zay misy zavatra tsy mandeha amin'izay loany ao ary zay le finoana manery an'Andriamanitra. Le finoana manery an'Andriamanitra anao zay tiatsika sy manery an'Andriamanitra anao izay matery atsika. Finoana diso. Ary tsy ho tanteraka mihitsy ny Jauna 15:7 raha izay foana ny finoana andehanantsika. Raha ny finoantsika dia milaza foana hoe ina moa angatao izay tianareo dia io foana izay tianay, izay tianay, izay mety aminay. Tonga dia io zay ny hitan'ilay maso olombelona égocentrique, anthropocentrique, mifantoka amin'ny tenany sy ny sitrapony sy mahafinaritra aminy sy mety aminy sy izay fisaintsaina hoe ohatr'izao zao no mapetipety ny fiainako, ity zao ny lalana mety amiko. Ny tena finoana raha lasiana bavy ary ny finoana araky ny Baiboly izay ho asehoko anao rehefa avy eo dia finoana mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra ary mandeha arak'izay ao am-pon'Andriamanitra. Zao le fanambarana hiverenantsika. Raha miray amiko ianareo toizanareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Ny atao hoe teniko mitoetra ao anatinareo dia tsy Baiboly fa le fanambarana le zavatra ao am-pon'Andriamanitra. Azonao zay? Ny atao hoe tenin'Andriamanitra mitoetra ao anatitsika dia le zavatra ao am-pon'Andriamanitra tiany ho tanteraka. Misy fotoana indraindray ohatra mampieritreritra hoe fa maninona ary aho no asaina mivavaka. Maninona ny asaina? Ohatra tsotra zany hoe misy zavatra ohatr'izao zany ohatra asaina atao na moa vavaka nampianarin'i Jesosy Kristy Mateo 4:9. Raha mivavaka ianareo dia izao ataovy. Raha inay izay ny an-danitra, ahoana ny toyany moa? Ho amasinina any anaranao dia ahoana manaraka? Tonga any amin'ny fanjakanao, ho atao any ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Dia ndao nge filosantsika kely zany resaka zany ho tonga any ny fanjakanao.
za ve zany raha tsy hivavaka ho an'izany dia tsy ho avy le fanjakany. Ahoana ny hevitrareo? Raha tsy hivavaka ve tsika ho an'izany fahatongava amin'ny fanjakany zany dia tsy ho avy le fanjakany? Non, ny fanjakany dia tonga foana. Na hivavaka tsika na tsy hivavaka, okey a, fa isika no tiany ho iray aminy ka mitoetra ho am-potsika ny teniny, dia angatao zay tianareo. Le tianao zany dia lasa inona ny atongava ny fanjakany. Le finoana zany dia le finoana voaray avy amin'ny zavatra izay ao am-pon'Andriamanitra tafafindra ty amiko, dia tanteraka le izy. Ndaontsika hiverina amin'ilay resaka Jakoba niady. Fa zao fanontaniako aminao, Andriamanitra efa nanoratra ny tantara rehefa nametraka fa ho amin'ny taranakao ity firenena ity. Mandeha le passage amin'izay nefa Jakoba ho faty aho. Raha tsy niady tamin'ny anjely ve Jakoba dia tsy nitahina fa nivonoany Esau raha fomba fijerinao. Raha tsy niady tamin'ny anjely ve Jakoba dia tsy nitahina fa nivonoany le vonoany Esau. Tsia, ny tantara efa mipetraka. Ny fanambarana ho an'i Abrahama dia efa mipetraka fa tsy maintsy ho tahina ianao. Dia lasa amin'izay Jakoba nitolona tamin'ilay anjely, le fitolomana tamin'ilay anjely zany dia suite logika an'ilay tantara fotsiny. Fa tsy maintsy mandresy. Aiza koa nisy olombelona ndresy anjely zany, re olona mampome. Tsy possible zany. Fa matoa resy dia le mpitsara mihitsy nefa nanapa-kevitra hoe mody maty a. Le golna tena expertna baolina no eo amin'ny devanao dia zavy nitivitra baolina dia hoe iny io fa tsy ay tena tsy azoko le izy. Fa efa zavatra efa mipetraka le izy satria manino le lalana mihitsy efa lalana ao am-pon'Andriamanitra. Dia le finoana tao amin'ny Jakoba nandreseny an'le anjely le courage ny ediny ka na dia efa miforotra ara ny feany ny ozapehany efa mandringa. Dia mbola nanana courage foana izy edivana, na tsy Jakoba ny tsara be, na Jakoba ny be finoana be, na Jakoba ny tolona mandraparainy ny andro. Dia any koa tsika anao kopikole Jakoba. Dia anao alimbavaka mandraparainy ny andro hoe Jakoba Andriamanitra nomenao fitahiny ny atory izy dia zao. Za ihany koa zany. Tenin'Andriamanitra mipetraka tao anatin'ny Jakoba fa tsy maintsy ho tahina ny taranany. Fa tsy tenin'Andriamanitra mipetraka ho atsika izany. Fa Andriamanitra manana izay ambarany amin'izao vanim-potoana izao. Ary tanteraka ireo izay sitrapona rehetrarehetra io tanteraka io. Fa tsisy avy amintsika. Ny ohatra ny Baiboly rehetrarehetra fa oziako ilay fomba fijery hatramin'izay no misy lalana efa misy point de vue efa tsy mandeha any amin'izay tokony ho izy le izy dia lasa tsy hitantsika le tena ho am-pon'Andriamanitra. Fa reo rehetrarehetra reo. Ohatrantsika zao miresaka tsika zany herin'ny vavaka ao anatin'le izy, fa ny atao herin'ny vavaka dia averiko eto ihany koa mitovy amin'ilay finoana. Tsy fanerenan'Andriamanitra anao zay tiatsika atao. Marina fa miteny ny bokin'ny Jakoba 5:1-10 hoe Eli dia naherin'ny vavaka mba tsy latsan'ny ranonorana dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranonorana 3 taona sy 9 ary ny vavaka indray izy ary dia mando ny tany. Fa mba hiverenjerena ny tantarany Eli mpanjaka voalohany 7:20. Fa Eli tsy tonga dia sodisody tany amin'ny mpanjakan'Israely zao ho asehoko anao izy ny grand eto amin'ity tanàna ity. Fa ianao mpanjaka fa za manam-pahefana amin'ny lanitra mitsahatra io ary raha tsy nivavako tsy milatsaka io. Tsy zay le izy. Fa zay tao am-pon'Andriamanitra no nambarany Eli. Fa kio le tantara rehefa netrano fa nirahan'Andriamanitra Eli hoe mandehany ianao any amin'ny mpanjakan'Israely dia lazao aminy fa mandritry ny 3 taona sy 9 dia tsy isy andro na ora na ho latsaka amin'ny tany ary mandra-pitenin'ity vavako ity dia zay vao milatsaka io ranonorana io. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, mitoetra ao anatinareo ny fanambarako dia angatao amin'izay izay tianareo na inona io na inona fa ho azonareo. No limit. Tsisy fetra. Fa tena napetraka mihitsy n'izany hery lehibe izany satria voarainy Eli ny fanambaran'Andriamanitra, lay tao am-pon'Andriamanitra izay te apody ny Israely ao aminy. Zany ny tantarany io mpanjaka voalohany 7
fito amby folo any sa valo amby folo niakatra teny tendrombohitra ry zareo dia nentina teny mpamina ny bala sy asera ny bala efajato lahy ny asera 500 sy efajato lahy nentina teny ny vahoakan'ny Israely rehetrarehetra nitanjon'Andriamanitra tamin'ilay fampitsarana ny andro sy ny orana ampidina an'ireo vahoaka ireo zay ny ao am-pon'Andriamanitra ary Eli ilay olona izay lazaina fa finoana dia niarany zotra satria nandray ny fanambarana. I Abrahama nge tsy niala tao an-tanàna fotsiny amin'izao fa inona ny elo lalana ny Abrahama ny fanambarana Andriamanitra fa tsy tonga dia ampinoana fotsiny hoe ndao kery Sara ndao milaza andao fa Sara raha sao dia lehilahy antitra medaladala petra tsara fa inony ty taninandro teo indray zay dia niakatra ny tansio tanàna mety tsara tiako hipetrapetraka ty andeha hiala eto dia ndeha ho aiza any mitoerana tsy fantatra fa le zavatra nataony Abrahama dia zavatra tao am-pon'Andriamanitra. D'accord ve? Tsisy miracle zany ao anatin'ny baiboly akoatra izay tao am-pon'Andriamanitra. Tao tsika resaka testamenta vaovao mivavaka ho amin'ny Petera ny fiangonana. Mivavaka ho amin'ny Petera ny fiangonana. Fa tsy le vavaka nataon'ny fiangonana firaisaposy firaisatsaina amin'ny Kristy izay efa niomana raha teo amoaka amin'ny Petera tao anaty prison. Azonao ve zany zavatra zany? Dia nivoaka ny miracle averiko no limit. Tsisy petra. Tsy takatry ny saitsika ny miracle izay nitranga. Fa anjely mihitsy nitatana amin'ny Petera tao andao. Everiny Petera fa manofy izy. Tena nanofy ary avesa ahoana nahita anjely. Fa no nahita le garda matory izy zay vao tonga siny ary ohatrany tena matory reto dia mivoaka ny varavarana voalohany matory koa ny rola manaraka voaka fatelo matory rola manaraka mandra-pivoaka ny any amin'ny farany matory daholo izy rehetrarehetra tonga saina mihitsy Petera ahoana ary zany zavatra zany mivavaka amin'ny fiangonana fa fon'Andriamanitra tafampita tao amin'ny fiangonana dia nivavaka ry zareo angatao izay tianareo amin'izay. Raha miteny Jesosy izy fa mataran'izao no anarak'izay mino dia inona ny dikan'ilay mino ilay mahalala izay ao am-pon'Andriamanitra. Fa tsy tonga dia tahitaitra eo fotsiny aho hoe izaho mino rahalahy. Hamango fahoriany aleo tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray maty ndre mandeha tany amin'ny 2 taona lasa. Zaho fa mamana mahita an'ilay ranabavy anankiray efa kodikody miodikodina be ao amin'ilay razana anondrany zany anondrany zany fa mijerijery ale izy ohatra mipozipoziny iny tokoa fa nanatona an'le vadiny rehefa avy eo hitany Jesosy ny fitiavanareo azy hitany fonao izy miantso an'le ranabavy amin'io tsy isy ranomaso kory nankely ary hitany fonao anangana ny paster Jesosy androany meo fotoana ozy izy ozy le ranabavy tsy fantatro mihitsy zany reo vazaha reo nitarika fotoana dia ana miresaka any efa fantany fa tsy andeha resaka amin'le vazaha le vehivavy sa eto mijery io ary satria manaraka be eo ambokiny fotsiny inona ny voambara anangana amin'ny maty izy dia lasa anangana amin'ny maty. Fahalalana ny am-pon'Andriamanitra zay ny dikany eo ary ny zavatra rehetrarehetra dia tokony mialoha lalana an'izay fahalalana ny ao am-pon'Andriamanitra zay no mahatonga n'ity tenin'Andriamanitra ity afatra ity zany tena tonga dia natao 100% ho an'ny olon'i Kristy satria ny olon'i Kristy afaka mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra. Ahoana ny alalantsika ny ao am-pon'Andriamanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsisy mahalala nge izy ao am-pon'Andriamanitra fa tsy izay manana ny fanahiny. Rehefa manana ny fanahiny aho dia afaka mahalala ny ao am-pony. Rehefa mivavaka ianao dia réorienteo aitsio amin'izay le fivavaka ao hifanaraka amin'ilay ao am-pon'Andriamanitra mienony ao am-pon'Andriamanitra ianao. Zao ny ambaran'ny apôstôly Paoly ny ambokiny Efesianina 4:9
9:20 rehefa miresaka izy mikasika an'ireo fitaovam-piadiana rehetrarehetra izay tokony ho tafian'ny olona rehetra ao amin'ny Kristy hiatrehana ny andro mahory mba afahatra izy ny dikany afahatra tsy angozozo ny tongotra fa iorina tsara ambonin'izany rehetra izany mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra izy tsy miteny hoe mivavaha fotsiny amin'izao fa nivavaka fotsiny amin'izao be dia be ny olona mivavaka fotsiny amin'izao hoe fa tsy mahery fa rehefa miatrika olana mbola mangozozo rehefa miatrika problema mbola sahira-tsaina mbola reraka ny fo reraka ny any anaty zangy efa manao an'izao zangy efa mihaino toriteny zangy efa mihire zangy veriny olona fa foriny olona ngery ny zavatra reny ny mandaly ady sarotra ianao dia ataovy hira dia lasa miezaka be fotsiny mihina raha misy rahatrapo fa na izany reraka ka zavatra forsinina manta be fotsiny fa ao amin'ny fanahy ny zavatra rehetra ary Andriamanitra mampianatra antsika mihitsy iray aminy say le teny teo raha miray amiko ianareo dia mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo raha mitovy le fo hatramin'ny alisikoptera azo angatahana na tsy hainao ary manoratra azy fampotro io monsieur io mariny fa rehefa tsy zay ny ao am-pon'Andriamanitra na hivavaka hifady anina 30 andro sy 30 alina ary ianao ataonao ambony kapsily rapa mihitsy ny lohalika ao helikoptera kely le madinika reny ny tonga eo na izy tsy mamaly vavaka na izy zay ny asehony eo fa tena reraka finoana mahita zany Andriamanitra tsy tingelena angatahako mahatsiaro lera namana mivavaka izay aza mba me Volkswagen Andriamanitra naovako ny asanao ny tao an-tsaingara eny a Volkswagen le fourgon le anina reny T1 T2 reny le mba misy seza zany dia mba misy efa vita be niketrika Volkswagen tonga tany le coccinelle kely evadrodroka reo tena ahoana ary zany tompo raha vao tsy iray amin'ny fon'Andriamanitra fotsika dia reraka tsika fa rehefa iray amin'ny fon'Andriamanitra fotsika dia fantatritsika ny ao am-pony dia milazanao maivana io problema io maivana io tsy maninona zay atrehany sarotra be hoe zany zavatra resako zany sarotra zany ho an'olombelona tsotra ozy izy Petera ndray maka nyresaka tamin'i Jesosy izy andray zany azo vonjena dia ozy Jesosy nyresaka taminy tsy hain'olombelona zany fa ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra ary efa sitraka Andriamanitra raha teo sitraka Jesosy raha teo ny iray lova antsika iray fanjakana amintsika dia ampafantatra antsika ny sitrapony izy efa nanafina ny sitrapony tamin'izao tontolo izao dia rehefa mitoriteny izy dia fanoharana ny ampianarany dia izy mpianatra fa manina fanoharana ny resahanareo isahanao aminy dia izy Jesosy namaly moa hoe ahoana satria ianareo navelany alala ny amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izy ireo tsy mba navela ianao navela alala ny amin'ny fanjakan'ny lanitra tsy Petera rery tsy ny apôstôly rery tsy ny olon'ny baiboly rery fa ianao navela alala ny amin'ny fanjakan'ny lanitra azonao lazaina amin'ny akaikinao ve zany ianao navela alala amin'ny fanjakan'ny lanitra hoe amen dia rehefa fantatrao ny amin'ny fanjakan'ny lanitra satria navela ianao alala dia afaka niatana amin'ny fonao Paoly nangataka mba nisorana ny tsilo teo aminy fa tsy zay ny tao am-pon'Andriamanitra ka na dia lehilahy be finoana tahaka ninona ary Paoly ka ny olona rehetra manatona azy sitrana avokoa ary tsy vita ny sitrana fa ny mosoara sy ny fiaron'akanjon'ny Paoly dia mahasitrana olona mosoara enjana nge zany kanefa le olona izay manana mosoara mino fa mba efa nikosikosika mihitsy Paoly ahoana ary tiany tsy mandaitra ty amiko andramana indray ty tablier ty ahoana ary ny tsy mety
fa maninona amin'le raha namanato mety fa maninona zay mandray rehetra io zao misy angataka na hoe mamemosoara kely paoly ahiny ary lao jerena io fa mety fa ty amiko lisy tsy mety satria tsy zay ny ao am-pon'Andriamanitra fa ny ao am-pon'Andriamanitra dia ny afokaranao be zay nge le teny eto aiza lisy teo zany ny ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatra ianareo dia ozy izy Andriamanitra tampôly io fahalemenao io nge ny ahatonga ny heriko tanteraka e noho izany tsy ao am-poko mihitsy ny anala n'io fahalemenao io fa eo e dia rehefa nirona amin'izay Paoly ity zany le lalana finoana botolo be fotsiny izay saika andehanana sy saika anatanterahana hoe zo famantaran'izao narak'izay mihitsy sady tsy fantatro rehetrarehetra ity fa rehefa fantatro Paoly amin'izay hoe atokay le fon'Andriamanitra ato amin'le fahavokarako dia lasa amin'izay Paoly niarany rona ka dia mankasitrako ny alemy mankasitrako ny aritra mankasitrako ny ory amin'ny zavatra rehetrarehetra satria ny fahalemeko no eriko niarany rona tamin'Andriamanitra Paoly niarany rona tamin'ny fon'Andriamanitra Paoly dia tanteraka ilay teny izay voasoratra ary tena hery izy tena tanjaka izy raha tianao ny tsoreraka ao anatin'ny fiazakazahana miara-mirona amin'Andriamanitra mahalala zay ao am-pon'Andriamanitra rehefa mivavaka ianao tena miresaha mitompotompo tsy izay tiako fa zay ao am-ponao zay ny tiako fatarina zay ao am-ponao ny tiako fatarina nisy fotoana nanao Toriteny efa elaela kely zay mety tany amin'ny 2017 na 2016 tany ho any hoe milomano misy fomba fiteny frantsay moa le izy zany hoe contre vague zany hoe rehefa ao anatin'io ranomasina io ianao ka milomano dia le ranomasina manonja ohatra makaty amin'ny ilany aty dia ianao milomano manohatra an'izay foronan'le ranomasina zay fa laony ianao milomano eo le fietsika sy le gesta rehetra gesta teknika efa any daholo ny sasany efa sinan'le mitsoka rano jery ery amin'ny sisiny ery fa firy metatra reo vitako zany tsy niotsona mihitsy izy zany fa rehefa ianao manaraka an'le vagy manaraka an'le foronan'ny ranomasina na makamora fotsiny ary ianao ohatra lasa lavitra zany ohatra migesta ery na vitan'izady ohatra mety izy zany tahak'izay ihany koa fanompoana an'Andriamanitra raha vao manohatra ianao raha vao tsy tafapitany aminao le ao am-pon'Andriamanitra raha vao mirakila tsy ao am-pon'Andriamanitra sy tsy nomanin'Andriamanitra no hiezanao Jesosy eo me minisiana Jesosy Jesosy eo me katikatra meo an'izao tovy an'izao atovy an'izao raha am-pon'Andriamanitra zany tanteraka na mila 4x4 Toyota V8 VX 300 LC 300 ary ianao le voavoaka mbola zara raha misy manana raha zay ary ny ilainy tsisy olan'izany tena za mijery mihitsy an'ireny évangélisation taloha moa zany fa génération zao mety tsy dia mahafantatra loatra ny Renard Banquier fa sono ny Renard Banquier tamin'izany fotoana zany 1994 1998 fa io stade Mamasina io ohatra misy tangozany avo be zay le izy dia milahatra boribory le sono fa mafy zay zavatra zany fa tena kivy daholo zay mihainy hoe ienjany zany tany Korindrano izy tamin'ny 98 fa ty amin'i Jesosy mamonjy maheno an'le izy nefa le zavatra ary mbola ny alohan'ny skôro mbola ny aloha mbola après tamin'izany tany mbola tany malalaka be fa tena variana mihitsy hoe tena ienjany zany miliara ny vidiny fa mirona dia mahazo an'le izy za tsy miteny hoe zay mirona dia mahazo fa zay ao am-pon'Andriamanitra no azonao fa tsy zay ao am-ponao za zany miara-mirona miverina amin'le resaka teo ihany zany hoe za zany miara-mirona dia mahazo zay tiako le zay tiany rehefa mirainge fotsika sy ny fony Jesosy dia zay tiany no tiatsika
moa le hira aoka ny foko sy ny fonao hiara hitempo tenao iray aoka ny saiko sy ny sainao iray safidy mandrak'izay zany le hira nge dia ny fangatahanao rehetra tonga dia mitovy amin'ny fangatahan' Jesosy tsy automatika zany fa tena heninao mihitsy ny tafapita amin'ny alalan'ny vavaka zany raha lasianabavy fa miadana ny fonao rehefa ao fa raha ny andro fotsiny ianao mivavaka adiny roa adiny telo nefa tsy tafapita aomponao zay ampon'Andriamanitra tsy mitoko io zany fa tena zay tsy ambaratelo sy ny lalana mahafantatra zay aompon'Andriamanitra voarainao ve zay rehefa voaray zay dia tsy reraka ny ao anaty mandalo ady sarotra ianao ana tsisy mampahery ary ianao fa faliny ao anatinao miady rery ianao fa tsy maninona ny olona vao miady rery zany tena nandao ahy ireo namana tonga dia ny olona raha vao mandeha ohatr'izay tonga dia vadika poeta izy avoaka mihitsy ny talenta tsy ampoizina rehetrarehetra voaka ny talenta tsy ampoizina rehetra gaga ianao ary avy ihanina mahay manoratra tsy mahay manoratra fa mandalo zavatra mandeha rery izy manao an'io tonga dia voaka fa rehefa miara-mirona amin'Andriamanitra fonao na ianao rery ary ozy Eli hoe za dia za rery ihany sisy le mpaminany hafa tsy hinana fenin'le mpanompony Ahaba zay satria vonoany Jezebela daholo le mpaminany hafa rehetrarehetra dia nanafenangarainy zato le mpaminany dia ozy Eli nivavaka hoe Jehovah Andriamanitra zany miresaka amin'ny Eli eo andana makery dia ozy Eli Andriamanitra zara renao mba niresaka za dia za rery ihany nge sisy za dia za rery ihany sisy fa na ianao dia ianao rery ihany ary sisy rehefa miara-mirona amin'ny fon'Andriamanitra ianao misy hery tsy takatra ny sainao anatinao misy hery tsy takatra ny saina tsy ambaritelo ferana amin'ny tompo miara-mirona aminy iray amin'ny fotsika fa tsy mivavaka arak'izay itiavantsika fotsiny raha nivavaka anao sesika ho foana vavaka ho an'ny vadinao antonio ny tompo aloha zay marina ve ny tena tiany zay ve ny ironan'ny fony so dia tsy zay so dia vavaka ho an'le ravavinao no tena ironan'ny fony aza kosa moro Jesosy ny ataony arehefa loza mbola zany ihany ianao koa nampitrotraka fa raha miara-mirona ny fon'Andriamanitra ny fonao fa gaga ianao fa tsy mavesatra zany averiko eto za tsy miteny hoe ataovy zany a so dia nareo maheno an'izany hoe zay mihitsy ny zany tompony ataoko manomboko zao fa ianao mihitsy mila mahafantatra ho amin'ny tompo hoe ozy ateo averiko le resaka teo hoe isika navela alalany amin'ny fanjakany lanitra araroty re zany amena isika navela alala zay ao am-pon'Andriamanitra amena ny olona araka ny fanahy mahafantatra ny zavatra rehetra nefa izy tsy fantarin'olona ny zavatra rehetra nitranga jereo ny tantara rehetra niseho fa ny mirakla rehetra nge tany amin'ny chemin jereo tsara fa rehefa nandalo ny tantara tao anatin'ny ina moa ny Exodus namakivaky ny tany efitra ny zanak'Israely fa nisy andry afo sy andry rahona foana nge nitarika andry zareo e ary tany amin'izay naleny andry afo sy ny andry rahona no nisy ny mirakla raso averiko tany zay nalehany andry afo sy ny andry rahona no nisy ny mirakla fa tsy Mosesy sy ny grand homme de la foi tao ka hoe zay naleha Mosesy dia nanaraka azy ny mirakla dia ampiasaina indray Salamy 23 manaraka atsika amin'ny andro rehetra iainako fahasoavana sy ny famindrapo zay alehako rehetra io izy rahalahy io izy ao fahasoavana sy famindrapo fa lalan'ny Mosesy tany amin'izay nalehany andry afo sy ny andry rahona le rano mivadika mano tany amin'izay nalehany andry afo sy ny andry rahona le vato lampinamoaka rano tany amin'izay nalehany andry afo sy ny andry rahona lay mana sy papelika tany amin'izay nalehany andry afo sy ny andry rahona tsisy zavatra hafa fa any amin'izay foronan'Andriamanitra any anina misy ny mirakla rehetrarehetra any amin'izay tsy andehanany dia tsisy ny mirakla dia tahak'izay le fanomponan'Andriamanitra ka ianao mila maheno amin'ny mahazanaka anao mila maheno zay tarihan'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra amena zay le afatra an'io na ray ve ianao androany mba hitsangana ary dia hivavaka dia hiresaka amin'ny tompo amin'izay androany samy manambarany zay ao am-pony sy zay napetraka ny tompo tao am-pony androany
raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko angatao amin'izay izay tianareo na inona io na inona fa ho tonga aminareo zany zany no ankalazana ny raiko ka amoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Saotra indrindra tompo androany fa mbola nomenao teny indray izay androany, mbola nomenao afatra indray izay anio. Tahirizo ny fonay ho ao aminao mandrakariva mba tsy ho voasoratra fotsiny aneny fampiraisana anay amin'ny fanjakana lanitra fa tena hiainanay tokoa zany. Dia tarito izahay halala ny sitraponao mandrakariva, tsy hoe halala fotsiny ihany fa hitady hivavaka andrenesana ianao sy halalanay izay tena omponao marina. Zay tsy voatery ho évident, tsy voatery ho mazava fa nataonao izay halala sy hanomantatra an'izany fihevitra ho izany. Saotra indrindra tompony amin'ny zavatra rehetra. Saotra Jesosy. Raha maniry ary vavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 9 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any an-tany na reniny, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo.